vehivavy mendrika. Fandaharana natokana ho an'ny vehivavy. Fanatotosa sy mpanolotra Marthe Hervé. Isaorantsika Andriamanitra rahavavy malala, manana fotoana indray isika amin'izao ankehitriny izao. Azontsika mitafa sy midinidinika, mifampandroso mba hitoerantsika amin'ny fitiavan'i Kristy mandrakariva. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Kolosianina 1:. Vakitsika indray any 9:7 hatramin'ny 14. Ary hojerentsika manokana ny 9:7. Kolosianina 1:, 9:7 hatramin'ny 14 mantsy dia manomboka amin'ny io 9:7 io any amin'ny 14 vao tapitra ny tena fehezanteny. Toy izao ary ny vivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary noho izany, izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo, mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo mendrika ny Tompo, hanovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra, ary hampahatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana, ka misaotra ny ray izay mampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina, ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, izay ananantsika fanafotana dia ny famelana ny elontsika. Izany ny tenin'ny Tompo, indrindra hodiniantsika ho iahy teo ny 7 hoe nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina, ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany Andriamanitra.
Ny tariky Andriamanatoanina no ny kialo izay hira mitondra lohateny hoe tompo malalo izay, ary dia antenaiko fa ao anatin'ny fotsika tsirairay avy nisy lehilahy anankiray izay teraka tany amin'ny tanàna kely anankiray ao Afrika. Nobeazina tamin'ny sekolim-ponona nandritra ny taona maro izy, ary dia lasa lehibe ny mponina tao amin'izany tanàna izany. Ny tena nahalalana an'io lehilahy io anefa dia ny toetra ny mahery setra ary feno fankahalana ny kristianina. Tahaka ny abetsahany amin'ny piray-firenena moa dia niaina tamin'ny fahatahorana fanaratsy izy, sady resy lahatra fa ny zavatra ratsy rehetra miseho dia vokatry misavin'olona avokoa. Noho izany dia ezaka maro ny tsy maintsy nataony, vola be ny laniana ampitonena an'ireo fanaratsy ireo. Nanatona pisokidy sy ny sisa, voageja ny ody, izany no nanjo azy. Ray andro anefa dia niova ny fiainany. Tampoka teo dia nanjary maizina avokoa ny manodidina azy fa lasa jamby izy. Very hevitra moa izy tamin'izany ka nanatona reny karazana mpanao atsarana isan-karazany reny, saingy dia zava-pony tsisy ninina azony reny natao, tsisy afaka nanampy azy. Maizina tanteraka, tena maizina ny tany aman-danitra, ary dia vao maika ny kivy izy. Afaka volana maromaro dia nanapa-kevitra ny hamono teny izy, ary dia nikasany ananto tena teo amin'ny hazo anankiray.
lalina nefa tsy nahazaka azy le azo satria mahavesatra be izy. Talanjony izy teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany, ary de na notany tena hoe misy ve Andriamanitra izy afaka mamonjy avy izy. Tao amin'ny Baiboly zay novakiana taminy no ny fanenany tamin'i Jesosy Kristy mpamonjy. Niova tanteraka nanomboka teo ny fiainany. Mbola jamba ihany izy kanefa tena niova tanteraka ny fiainany. Nanjary nahalala ny sitrapon'Andriamanitra izy. Mbola jamba izy kanefa de lehilahy miramirana ary de tena niasa ho an'ny tompo nanomboka teo. Olona maro ny tonga kristianina tao amin'ny tanàna izay nisy azy noho ny fijoroan'ny vavolombelona. Ao anatin'izany izy jamba zany. Voavoly tsara ny tanimbolony, madio sy voafafa avokoa ny tranony sy ny tokotaniny. Nopitehiny avokoa ny odiny rehetrarehetra sy ny sampony. Indray andro de narenisana tomany tao amin'le tanàna. Maty teo am-piterahana ny vehivavy tanora anankiray. Araka ny fanao tamin'izany tany zany alevimbelona miaraka amin'ny reniny le zazakely mbola velona zay vao teraka. Nanapa-kevitra nefa ity lehilahy jamba kanefa nifanena tamin'i Jesosy Kristy ity, andray an'le zaza ho velominy, ho tezainy. Ary de nanomboka teo niteraka ny toerana fitezana zazakamboty izay natsangany. Nahatsiaro sambatra ireo ankizy satria ny sakafo tsara nampianarina ny amin'ilay Andriamanitra marina. Nanjary nafinaritra ny rivom-piarahamonina tao amin'ny tanàna. No inona ozy ianao? No io lehilahy io, no io lehilahy jamby io nifanena tamin'i Jesosy Kristy. Ary de iriny ho afaka tahaka azy avokoa ny olona rehetra iantehatra amin'i Jesosy Kristy. Nanjary afaka nijoro vavolombelona lay lehilahy jamba. Eny fa na de jamba azy izy. No inona ho ianao? Noho i Jesosy Kristy. Asa efa nahita ny tompo tahak'izany ve ianao? Efa nifanena taminy ve ianao? Mipetraka ny fanontaniana. Efa tena manana ny Jesosy ve ianao? Mazava ve ny fiainanao? Andeha aloha hiarakitsika amin'ny Paoly Silasy amin'ity hira anankiray ity. Iny lehilahy iny lehilahy
fantatro ny anarany aiko ny tantarany mpanjakany mpanjaka fa tsy mba niady laka tonga izy anoko nefa de tompony tompo iny le hilahiny iny le hilahiny nantany sitrapony ny ray ninono enoiny tsy mba niambahamba na mpiratra ny jamba sitrany paralisisa boka maona sy ny sisa izy no Jesosy izy no Jesosy izy no Jesosy Jesosy lay Mesy iny le hilahiny iny le hilahiny tsy misy miafinaminy nyamiko aza fantany izao ilay mpanota tsy nilany sotasota no esory ny aza ny taokako nalaniko nisy diarako iny le hilahiny iny le hilahiny maty no ny amiko nitsangana ho avotro nantsony ao irany sy ho vavolombelony anambara aminao fa ianoko tiniana izy no Jesosy izy no Jesosy izy no Jesosy Jesosy lay Mesy iny le hilahiny iny le hilahiny mbola manolotanana milanao ho namana ianao efa nandray mety zakosindray raha toka faly anao izara ity vaovao izy no Jesosy izy no Jesosy izy no Jesosy Jesosy lay Mesy izy no Jesosy izy no Jesosy izy no Jesosy Jesosy lay Mesy Paoly Silasy no nitsalo izay hira mitondra lohateny hoe iny lehilahy iny zay ny lehilahy iny zay nresahany de Jesosy Kristy lay lehilahy iny zay nresahako kosa dia lay lehilahy zay tena nanenjika ny fivavahana kristianina teo aloha nanenjika any Jesosy Kristy mihitsy ary dia jamba avy eo izy nanjary niova tanteraka ina moa no antony izarako aminao ny amin'iny lehilahy iny misy olona jamba fa mahiratra ara-panahy ary misy olona mahiratra fa jamba ara-panahy raha ohatra ka diniatsika ny fiainan'le lehilahy teo tamin'ny mbola tsy jamba izy nakahala kristianina na herisetra ary de tena
ny fiainany de tao anatin'ny fahatahorana ozy ny fanaratsy. Zany ny fiainany taloha. Na ho an'ny manodidina azy, na ho an'ny tenany, tsy misy fahasambarana na de kely aza. Ohatr'izany ine ny olona rehefa mbola tsisy Jesosy Kristy ao anatiny, ny zavatra voalohany indrindra halan'ny olona kristianina. Raha vao misy olona tena kristianina mankahalan'iny izy, mety miseho be izany fankahalana zany, mety any anatin'ny fony miafina izany fankahalana zany. Ary zay le mahatonga antsika mahatsapa hoe fa maninona ary ianina mankahala, tsy azoko mihitsy hoe inona, za efa manao an'izao mba hahatonga anazy toy izao, za efa manao an'izao, nefa izy de mbola mankahala foana. Satria tena fanarosa mihafa no miady ao anatin'izay. Arak'ilay teny ao amin'ny Galatianina toko 5, Galatianina toko 5 ny 17 hoe ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohatra izy roa mifanohatra reo. Ary zany koa no hitenenana reo zazavavy zay mbola tsy manambady indrindraindrindra. Aza metaladala ka manambadimbady foana. So de hoe olona tsy manana an Jesosy Kristy akory de ho vadina. Ndraindray na ataotsika hoe motina be, na ataotsika hoe endry be, tsy mifoka sigara, tsy misotro toaka, tsy mihinam-paraky, tsy miteny ratsy, to endry be, raha mandany Jesosy Kristy izy, mandava azy, aza omena azy ny tananao lafo tanteraka. Araka ny afatry ny tompo zay voasoratra ao amin'ny Korintianina 2 toko 9 andininy 14 hatramin'ny andininy 19 manao hoe aza mety asiana zioka tsy atonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino, fa inona ny iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, ary inona ny ombonan'ny mazava sy ny maizina, ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala, ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino, ary inona no hikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy, fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona, araka ny nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary ho andriamaniny aho ary izy oloko. Izany lazay ny tenin'Andriamanitra. Rahavavy malala, tandremo ny mikambana amin'ny tsy mino. Aza mieritreritra ianao hoe ianao matanjaka raha-panaka tsy ho voasitony, fa efa nambara ny tompo ao amin'ny Korintianina 1 toko 15 andininy 17, Korintianina 1 toko 15 andininy 17 no hoe aza mety asiana azafady, aza mety ho fitahany ianareo ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara. Ka tena tsy mety, satria le fanahy tsara ao anatinao de ny fanahy masina. Rehefa tsy manana iny izy mbola ny devolo manjaka ao anatiny, mamitaka mody tsara eo ivelany mba andavonanao. Ary de rehefa azony am'izay ianao, rehefa tonga ao atokantrano am'izay, zay zavatra rehetrarehetra miseho de mampialola azy daholy, mahasosotra azy daholy. Aka santionany am'ireny ohatra fotsiny, matory ianao
vo midaboka ny lohanao tonga de avy mivavaka, tonga de matory. Izy nefa tsy mahita tory. De iny de fa mampialina anazy iny. Satria menao mahatoky an'Andriamanitra ianao, de tonga de ny tompony miasa eo amin'ny fiainanao, ary de mahatonga ny hoe avy hatrany dia tena manam-piadanana ny fonao, ny fanahinao. Zany fahatoniana zany fotsiny de fa hafahafa izy mandray azy. Ianao mieritreritra hoe vadinao ngamba, fa rehefa tsy mitovy le fanahy, tsy hoe mahafinaritra azy ny mahita zany aminao, fa mahasositra azy, mampialina azy. Mety hoe izy efa tena sorena be, mora sorena kely, jereny ianao manana fahatoniana satria ny tomponao no ao anatinao. Zany koa de fa mahasositra azy, mahasositra azy zany zavatra zany. Lasa misy fanahiny fialonana ao anatiny, satria nahoana ka le devoly no mahatonga an'izay, mifanohatra le fanahy anankiroa. Zany le izy. Eo anatrehan'izany mahatonga ny tompo manafatra. Aza mety asiana zioka tsy atonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino. Ary eo moa de miteny mandrakariva, tsy amin'ny fanambadiana ihany, fa na eo amin'ny asa ary. Ianao zay men'Andriamanitra tompontsoa, afaka mampiasa. Lazaiko aminao fa tena tsara, kristianina mitovy aminao ihany no miara-miasa aminao, no antsonao azo ny tompontsoa, arabola sy ny lafy ny hafa rehetra, fa tsy ny jentilisa tsy akory. Nahoana moa ianao no anome tompontsoa ny jentilisa? Tokony izay manana ny tompo no asoavinao. Araka ilay teny atao amin'ny tantara faharoa, toko 7:10. Tantara faharoa toko 7:10. Andininy faharoa manao hoe, mony ratsy fanava no tokony ampiana, ary zay mankahala an' Jehova va no tokony ho tianao, noho izany de tezitra aminao Jehova. Averiko aminao indray le teny, mony ratsy fanava no tokony ampiana, ary zay mankahala an' Jehova va no tokony ho tianao, koa noho izany de tezitra aminao Jehova. Ny fahasoavana aleo mena izay kristianina, zany no tokony ho izy. Tena ny kristianina no oka azo tompontsoa, zava-dehibe loatr'izay. Ka rehefa mampiasa olona ianao, olona kristianina raisina, tandremo fa ny devoly inge amin'izao fotoana zao any amin'ny fivavahana no mamely, ary de misy ny saritsarina kristianina be dia be. Misy kristianina izy taloha, fa efa niova, nanjary tsy tena izy tsony. Taloha izy tena nanamasina ny tena no an'ny tompo. Taty aoriana izy lasa miaina ao anaty fijangajangana, ary de mieritreritra ny mbola voavonjy foana. Miambeny ianao, tsy reny ny tokony alainao hiara-miasa aminao, ary miambena ihany koa ianareo zay mbola tsy manambady, aza manambady olona tahaka izany. Fa namono ny fanahy ny olona toy izany, namono ny fanahy zay ao anatiny. Ao amin'ny Tesalonianina 2:5,
no ahitantsika ny afatry ny tompo hoe aza mamono ny fanahy. Andininy 20 izay no misy izany teny izany. Tesalonianina 1:5 andininy 7:20 manje. Aza mamono ny fanahy izy. Fa ireny kosa dia efa namono ny fanahy izay tao anatiny. Miambena, mitandrema, aza tao tsinitsinina ny rano Kristy izay nividianana antsika. Mafy tamin'ny tompo, mafy, tena mafy tamin'ny tompo ny nanavitra antsika. Tena mafy, tsy vazivazy. Ary izany no ilazako aminao. Aza tao tsinitsinina ny nanavotan'Andriamanitra anao tamin'ny rano Kristy. Sarobidy loatra zany. Aoka tsy ilomano ao anatin'ny fahotana intsony isika. Rehefa nodioviny, rehefa nosasany, rehefa noazafainy. Fa hitandrina ny tenantsika, anamasina ny tenantsika ho an'i Jesosy Kristy.
tsy misy zay tsy fojo zay rehetra tianao esolatsatsy ahoko fa ny ompanomona no zavatra tendreko rasorelizanaka. Hira voarakitra ao anatin'ny firana FFPM zay hira zay. Nafoy ny aiko aho anavotako anao ka nalatsako ny rako ny soloko anao. Hira 500 ao amin'ny firana FFPM zay. Ary mila diniatsika izany tenin'ny tompo zany. Hoy ny teny ato amin'ny Kolosianina 1:17. Na afaka atsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra atsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika Andriamanitra. Raha andinianao le tantara n'ilay lehilahy zay nitantaraiko taminao teo, tao anatin'ny aizany tsy fahitana izy, kanefa rehefa nifanena tamin'ny tompo izy, na ao anatin'ny fahajambana azy izy, rehefa nifanena tamin'i Jesosy Kristy, nampandroso an' Jesosy tao anatin'ny fony, nazava ny fiainany, ka nitondra fahazavana teo amin'ny mpiarabelona tamin'izy, nitondra fiainana ho an'le zazalahy izay maty teo am-piterahana ny reniny, nitondra fifaliana ho an'ireo kamboto maro, ary nitondra fitahiana ho an'ny mpiarabelona taminy. Fahazavana lehibe izany no hita teo amin'ny fiainany. Isika koa nantsoin'Andriamanitra hiala amin'ny fahefan'ny maizina. Ary zany no hitenena nanao rahavavy, mba tsy hanao kivazivazy ny fiainam-panahy. Ny voalohany aloha, tandremo ndrao dia manome fitoerana ho an'ny devoly, fa ny afatry ny tompo amin'ny Efesianina 4:17 dia hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Tandremo zay. Amin'ny fomba ahoana moa no hanomezana toerana ho an'ny devoly? Ao ohatra ny fombatsika izay mitaiza tena miody, mieritreritra hoe fahasoavana zany, fa efa nitenenin'Andriamanitra mihitsy fa tsy tokony handeha amin'ny renitsika. Nivakiako taminao foana ny Deutéronomie 5:20, 10:10 ka hatramin'ny 12. Na mpanandro, na mpisikidi, na milaza azo mpanao hatsarana, mipanontany amin'ny maty, manao azo tsindrin-javatra, tsy tokony handeha amin'ireny. Endrika samy hafa mihitsy nisehony ireny, tsy tokony handeha amin'ireny. Ny sasany dia hoe nisehony mason'ny Maria. Tsy hoe nisy an'izany dia hoe andeha anatina azy anao an'izao. Tsy tokony hanao an'izany, tsy tokony hanao an'izany. Jesosy ihany ny mpamonjy, tsy misy anarany nafa ty ambany masoandro azotsika famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy rery ihany. Araka ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:2-12. Aokary ho zava-dehibe aminao ny hoe
Jesosy Kristy no manjaka ao ny fiainanao. Izao izy ny fahazavany zao tontolo izao. Zay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Zao no natoko 9, andiny ny 12. Koa izy de izy rery ihany no tokony arahantsika. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly ao amin'ny tokantrano izay misy anao. Fa Andriamanitra efa nanafaka antsika hiala tamin'ny maizina, ka aoka tsy ho fikirina indray ny aizina. Roay ny aizina hiala tanteraka. Aoka Jesosy no anjaka ao amin'ny tokantrano izay misy antsika. Izany koa ny tenenako anao rahavavy, aleo mandefitra ao an-tokantrano hoe manana fandeferana mandrakariva. Mba tsy hisian'ny olana, mba tsy hisian'ny ady, raha mbola azonao atao koa ny mandefitra, mandefery. Ny tsy ny fola mandefitra, aza reraka ny amin'izany ianao. Tsika ane tsy akory fa olombelona. Ny tenenan'Andriamanitra ny 4 ao amin'ny Kolosianina 3, andiny ny 12 hoe mitafy famindrapo sy fiantrana, famorapana, fanetretena, fahalemepana, fandeferana, araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala. De mbola veriny ihany ao amin'ny andininy 13 hoe mifandefera ka mifamela heloka ianareo. Raha misy fahadisoana nataon'ny vadinao, ny fitiavana manarona fahotana maro. Hoy ilay teny izay voasoratra ao amin'ny Petera 1, toko 4, andiny 5. Noho izany, aza asiana lopiny, aza lehibiazina. Aoka ianao ahay amela eloka. Tsy ahatsiaro an'iny akory, tsy teny momba an'iny tsony, mba tsy hitoeran'ny Satana ao amin'ny tokantrano, ary mba hanjakan'ny Kristy ao amin'ny tokantrano. Tsarovy ilay tenin'ny Tompo atao Matio. Matio toko 5, toko 5, andininy 5:7 ny raisintsika. Hoy ny vaky ny teny hoe mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Hitanao, ny tian'Andriamanitra dia ho tonga zanak'Andriamanitra hatrany isika. Ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Ary vavaka nampianarin'ny tompony hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Matio toko 5, andininy 12. Noho izany, aoka anana izay toe-po zay tsika hoe amin'ny mahazanak'Andriamanitra de za tsy tazona alahelo, amin'ny mahazanak'Andriamanitra de mamela heloka. Tsy ataoko zava-dehibe iny, tsy hitomany akory aho hoe izy mbola tsy nifona. Indraindray de ohatr'izay ny ataontsika, hoe miandry tsika hoe ay mbola tsy mifona nge izy diso de mbola tsy mifona fa miziriziry fotsiny. Raha vavy malala, na nifona izy na tsy nifona, mamela heloka. Azonao, indrindra fa raha vadinao atokantrano izany, mamela heloka. Mba Jesosy no anjaka, fa efa nanafaka antsika tamin'ny aizina Tompo de aza mety hitoetra ao anatin'ny aizina tsony. Rehefa injay ianao tezitezitra iny, mitoetra ao anatin'ny aizina ane zany. Namindra antsika ao amin'ny fanjakan'ny zanany malalana izy.
izany no tokony iravoravotsika, izany no tokony ifalitsika. Ary de tena zava-dehibe tokoa ny hoe mitazona mafy izany fitiavan'i Kristy izany, araka ny teniny eo amin'ny Jaona 5:20, Jaona 5:20. Ny andininy 7 manao hoe tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Ahoana moa zany itoerantsika amin'ny fitiavan'i Kristy izany? Ny fitandremantsika ny didiny, araka ny Jaona 5:20, andininy 10 manao hoe raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy nitoerako amin'ny fitiavany. Manafatrafatra rahavavy, fitandremana ny didin'ny Tompo, zava-dehibe amintsika izany, sarobidy izany, pirofo ny fitiavantsika azy izany. Maro amin'izao fotoana zao ny sekta izay mampianatra hoe na manota azy ianao rehefa nanaiky an' Jesosy de voavonjy foana ianao, voavonjy foana. Andriamanitra aloha de mijery ny fotsika, ka izany olona kristianina zany rehefa nodiovin'ny Kristy de tsy tokony ilalao ota zany. Matetika izy ireny rehefa miteny takizay de hoy izy, nareo zany tsy manota, nareo zany tsy manota, izay no asesiny aminao aingana, mba hitenenany hoe manota daholo ny olona de manota ianao, manota ianao, manota daholy. Rahavavy malala, tandremo fa tsy ny vavabeany reny akory no inona. So de ianao de hoe ay to marina tokoa ny azy, naresy ny vavany. Tadidio tsara le teny ato amin'ny Joba, moa izy raha maro vava va, raha maro vava de ho marina va. Joba 11 azafady, Joba 2:10, andininy 2. Lasa ny teny frantsay kely satria tonga ato amiko ny hevitry le teny amin'ny teny frantsay manao hoe savoir parler ne signifie pas qu'on ait raison. Savoir parler ne signifie pas qu'on ait raison. Ny tiany lazaina ahiteza ezay ny tiany lazaina de hoe tsy hoe rehefa mahay miteny de manana ny rariny, na hoe mahery vava be io olona io de manana ny rariny izy. Tano mafy Jesosy atsika, tano mafy Jesosy atsika. Aoka ho jerentsika le Jeremia 10:20 Jeremia 10:20. Ny tapany 2 manao hoe ny fahotanareo no misakana ny soa tsy ho azonareo. Ny fahotanareo misakana ny soa tsy ho azonareo. Hoy koa ny teny eo amin'ny Isaia 7:20. Isaia 7:20 andininy 2. Ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy miaino izy. Hoy ny afatra ao amin'ny Hebreo 12:40, zay tsy manam-pahamasinana de tsy ahitany Tompo. Raha tsy manam-pahamasinana ianao, aty tany azy ianao tsy ahitany Tompo, ka mainka fa miala eto amin'ity tany ity, ahitany Tompo amin'ny fomba hoana ianao. Raha toa ianao ka lomano anaty fahotana hoe zana manota aza de voavonjy foana avy efa nanaiky an' Jesosy. Ka mba tsy hisy andray an'izany fampianarany ratsy, tena fampianarana tena tsy izy mihitsy izany. Ka tsy hisy andray an'izany. Dinio tsara rahavavy, raha toa ianao ka manaiky
ho rebireben'ny olona amin'ny hoe na manota azy ianao androany na manota azy ianao rapitso voasoratra foana ny an-danitra ny anaranao de voavonjy ianao. Zay le fampianaran-dratsy zay. Hoy le olona anankiray zay mitazona zany fampianarana zany hoe na mamono tena ary azo ao izy de voavonjy ihany a. Mbadin'io anie de ny dikan'izany keo de na mijangajanga ary izy zao de voavonjy foana izy, mahazo ny lanitra hono izy. Raha vavy a raha ohatra ka raisitsika hoe zay ny ainana fa tonga eo amin'ny andro farany, tonga eo amin'ny andro farany ianao, zay vao mahalala hoe kay tsy voavonjy ndray aiza ny tany isy ianao, afaka averina nga. Ny nenina anie tsy ao alohan'anatra fa aorinan-datsy. Aleo mifikitra ianao amin'ny fampianarana marina araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fahotatsika ajanona fa efa nanafaka atsika tamin'izany Jesosy mba hitondra atsika ao amin'ny fahazavany mahagaga. Okizay ny adalana, okizay ny tsy fahamasinana. Raha sanatria ianao ao ambadimbadikao mbola misy fijangajangana mampionimpiony tena amin'ny hoe mifona de voavonjy, ajanony okizay miala am'zany, eloka be vavy zany, aza manao tsinitsinina ny rano Jesosy ianao, aza manao tsinitsinina ny rano Jesosy. Raha ny zanakao zao sasanao ny fitafiny, ataontsika hoe manana vovo-tsavony ianao anasana ny fitafian'le zanakao. De mahita izy ao an-trano hoe ay mamanay manana vovo-tsavony be mihitsy de fananiny lotona foana ny akanjony. Ianao manadio miverina avy any maloto velona, gaga mihitsy ianao, akanjo tsara tare fotsifotsy be, miverina avy any mainty be taky ny arina, taky ny arina. Mahafaly ianao ve zany? Tsy mahafaly ianao zany. Raha vavy malala, okitsika tsy hanao zay hampalahelo an' Jesosy. Fa lasaiko aminao nialitra mafy izy, niaritra ny mafy mba hampahatonga ny famonjena amintsika. Oka tsy ataontsika tsinitsinina izany fitiavana zay nasehony antsika izany, ary dia androso hatrany isika hiala amin'ny ratsy rehetra, anaiky toetra ao anatin'ny fahamasinana fa efa nafahany Jesosy tao amin'ny aizina, hiasa ao anatintsika ny fanamasina. Hotahiny tompo indrindra. Vehivavy mendrika, fandaharana natokana ho an'ny vehivavy. Fanatotosa sy mpanolotra Marthe Hervé.